atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Vaky teny masina voalohany. Boky ny Joël mpaminany. Mietra, mitolokoa ianareo mpisorona, midradradradra ianareo mpanao fanompoana momba ny hotely. Avia iaritory mitafilasaka ianareo mpandraharan'Andriamanitra. Fa ny fanatitra amampanatitra araraka dia voatana lavitra ny tranon'Andriamanitra reo. Miantsoa fifadiankanina, mamoria fiangonana, vorio ny loholona izay rehetra monina amin'ny tany ao an-tranon'ny Tompo Andriamanitra reo, ka mitaraina amin'ny Tompo hoe: indrisy ity andro ity, fa efa ntombotra ny andron'ny Tompo. Tamy toy ny fandravana avy amin'ny tsotoa, tsofa osiona ny anjomara, ary ampaninoy ao an-tendrombohitra masina ny trompetra. Ary oka angovotra ny mponina rehetra amin'ny tany, fa tonga ny andron'ny Tompo, fa efa ntombotra. Andro maizina sy manjombona, andro mandrahona sy manjavona menty. Toy ny fahazavany maraina manerana ny tendrombohitra, no iaveny ity firenena maro sady mahery, tsy mbola nisy toy izany hatrizay, ary tsy isy toy izany anaoriana hany, hatramin'izay taonko avy amin'ny andro mbola hoela indrindra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Falika ubiuni Tompo, daiva tulampi si funzizi, anea makewanu loni sauce. Sianzai angalaza, Isane mancha saditu, Azakanile wane manikiafa. Ilafinitanya wapelatana, tapuni vohitra asikyo, nataonika asinirano masina. Anekasikyo afahasatana, Limyunde amyakufa, Sapare tumpuna na watika.
Sagnantsotsika Helule tumpu Sagnantsotsika Faizy mitena le manitsika Sika vahoaka sy ondry fiandry Iay mazika ianareo anio Zano ambarany sirazay Zande mafotony tany anefatra Tany masasany meriva Nasana rateny tsapahany Kanefa nahitany asa vita Hitaranaky ty efapolo taona Natofoka natezitrany Okapanizitoko ity Mety alalan tena lalako Helule tumpu Sagnantsotsika 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 Ombatsika mianakavany ny tompo ho tanteraka tokoa ny izany. Evanjely masina nosoratan'ny masinday Lioka, voninahitra ny eo anao ny tompo. Tamin'izany andro zany, rehefa avy nandroaka demony Jesoa, dia niteny sasany tamin'izay teo nanao hoe, i Belzeboba lehibe ny demony no androany demony. Ary ny sasany kosa nakafanahy azy, ka nangataka famantarana avy andanitra taminy. Fa Jesoa nalala ny heviny ka nanao taminy hoe, raha izay fanjakana miady an-trano, mianjera fianongoany trano, ka raha miady an-trano ary Satana, ahoana no aretan'ny fanjakany? Satria lazainareo fa i Belzeboba no androako ny demony. Ary amin'ny herin'i Belzeboba ary no androako ny demony, amin'ny herin'iza kosa no androany zanakareo azy. Koa izy ireo ihany no mpitsara anareo. Fa raha rantsan-tanin'Andriamanitra no androako ny demony, dia efa tonga aminareo tokoa ny fanjakan'Andriamanitra. Raha lehilahy matanjaka ary fiady tsara no miambiny ny trano, dia voahary ny fananany rehetra. Fa raha tonga kosa ny mahery noho izy ka mandresy azy, dia sady alasa ny fiadiany rehetra izay nitokiany no izara izay no baboiny. Izay tsy momba ahy dia manohitra ahy, ary izay tsy miara-mamory amiko dia manaka. Raha mivoaka amin'ny olona ny fanahy maloto, dia mandehandeha mitady fialan-tsasatra eny amin'ny tanety mena izy. Ka noho tsy mahita dia manao hoe, ody anantranoko izay nivoako aho. Ary noho tonga izy dia mahita azy voadio sy voaravaka, ka mandeha maka fanahy fito ratsiratsy koa noho izy, dia miditra izy ireo ka mitoetra eo. Ary amin'ny farina izany olona izany dia tonga ratsiratsy kokoa noho ny voalohany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, dera ny eo anao ry Kristy. Araky ny ensika teo dia na dia sy ao anatin'ny fekemponona azy, izany hoe zaho mino fa tena misy ny demony ary izy mitondra amin'ny rasy, ary ahoana ny ahafantarany asan'ny demony? Ambaran'i Jesoa ny fisarahana, ny fizarazarahana, ny ady, ny korontana. Misy mampomanontany hoe ahoana ny ahafantarana an'izay?
zay izy korotana amintsika io ary indrisy dia hitasika ary ny vokatry ny korotana dia fahasairangana, fizaliana, fahafatesana, tomany ary ny fantatra ny anomboany fa rehefa manomboka izy dia sy fantatra ny fiafarany fa dia korotana ary indrisy izany misy amin'izao samy malala sika hoe ny 5 septambra fa raha oviana izy no tapotra mizalytsika korotana ary ditebiteby ary zay no ananarany izoely mpaminany asika mivaky teny voalohany mivavao izy miansoa fifadiekanina mba iova izay zavatra ny tantaraisika zay ary io le ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely ary zay no nahatonga ny papa Léon fa 14 mahita ny zavatra eran'izao tontolo zao any Eropa, any Moyen-Orient, any Palestine sy ny sisa ary dia io indrisy tonga aty amintsika nanao ansoavo izy tamin'ny mialoha ny fanomboan'ny volana oktobra nanao ansoavo mba hiaraka hivavaka amin'ny masiny Maria azaina amin'ny rozery masiny Maria mpanjaka vavin'ny rozery ny antony sy hoeko sendrasendra zany fitodiasika amin'ny mpanjaka vavin'ny rozery fefa nisy tantara maro tamin'ny eglizy fandrindra moa tamin'ny papa Pie fahadimy Dominikanina zay nitarika ny kristianina rehetrarehetra eran'izao tontolo zao tamin'izay fotoana zay hivavaka manokana ho an'ny eglizy satria nisy fahavalo tady andrendrika ny eglizy Dominikanina moa nampisahiviko zay satria i masinday Dominika no nahitasika ny rozery ny antony nanaovan'ny masinda Dominika azy dia satria ny olona tamin'izay fotoana zay sy afaka mamaky ny tantaram-pamozeny ny tantarany fanavotana asika ka namorona izy namorona ny vavaka io iarana amin'ny masiny Maria satria ny tantaram-pamozena sy misaraka amin'ny masiny Maria ka iarasika mivavaka mba handresasika n'izay famozena zay dia ny fironony ny voalohany mazava ho azy moa ny fiaraban'ny anjely moa ny fiasosika azy ny arahabany Maria le vavaka zany dia misy ny tapany voalohany ny fiaraban'ny anjely tamin'ny masiny Maria ary ny tapany faharoa vavaka fangatahsika satria mpanota isika Kamila an'izay vavaka izay zay aloha voalohany dia ny faharoa noforonony ireo mistery zany hoe zavatra sy takatra ny saisika kanefa sy mainsy hodiniasika ary zay no hodiniana anatin'ny baiboly ka namoronany an'ireo mistery dia nahavahany sara mistery ny fahatongavanao nofo mistery ny fanavotana ny fizaliana mistery mampalahelo dia avy eo ny mistery be voninahitra zay ny namboarin'ny masinda Dominika fa taty aoriana hitan'ny papa zay nanana fitiavana ny rozery fa mila ho alalinina zay mistery ny fanavotana asika zay dia namorona ny mistery fahefatra izy mistery ny fahazavana mamera-pahazavana zay ahitasika ny asa-pamozena ny tanterain'i Jesosy nanomboka tamin'izy amin'ny batemy ka nanorenany ny Eukaristia nandalo tamin'ny fiovantare ny fanovana ny rano divay sy ny fitoriana ny vaovao mafana ireo zany no mistery efatra
zay andinisika ny fanavotana sika ka io indrindra zany no iasony ny papa Léon faefatra ambifolo anatanteraka an'izay sika mba ho tonga tokoa ny fanavotana ka hanjaka ny fiadanana sy ny fandripahalemana ary zay koa dia efa afatra nataony Masiny Maria tany Fatima tamin'ireo zatovo zay nisehony tamin'ny ady lehibe tamin'izay mba raha tiasika ny ahita ny fiadanana ozy izy ahita ny fandripahalemana manova ny rozery masina isika dia izay koa no entaniny papa sika ary entanina isika menakavy hoy izy hatrany amin'ny fianakaviana eglizy kely nisy raikiraiky ary indrindraindrindra ozy amin'ny sabosy 12 oktobra ampiso amin'ny sabosy rapiso anao an'izay fifadikanina zay voalazany Joely mpaminany io ary ny évêque eto Madagasikara nanoratra taratasy ihany koa ny anso ny kristianina rehetrarehetra ka lazaina amintsika zany ka hiaraka amin'ny Masiny Maria sika hiansona sika anao an'izay vavaky ny rozery ary anao ny fifadiakanina fa indrindra ho asika eto Madagasikara fantatra sika ny zava-misy eto amintsika ary indrindra ny faritra ny diocèse sika nisy raha lasaka ary misy ainana foy ka mila an'izay fiovam-po zay sika mba hitoetra tokoa eto amintsika ny fiadanana sy ny fandripahalemana ka asika hoy ny papa Masinday Joany Paul faharoa ary ny Masida Paul mampianatra asika an'io asika sy mba manana fiadina zany fa ity ny fiadina ho entisika hiatrika an'ireo zay manakorotana asika zay korontana avy amintsika ihany koa ka mila ny fibebahana hoy Masida Paul amin'ny taratasiny ho an'ny kristianina tany Efezy ho indrindra izy miteny an'izay hoe mizoroa ary sikino ny fahamarinany valahanareo tafio ny rariny ho fiarovatratra kiraroy fahavonona kitory ny evanjely mpihavanana ny tongotrareo fanampin'ireo rehetra ireo dia ny finoana no raiso ho ampinga aminonareo ny spikafo rehefa alefan'ilay rasy raiso koa ny fanantenam-pamonjena ho fiarovan-doha ary ny tenin'Andriamanitra ho sabatra ny fanahy ataovy lalandava ao amin'ny fanahy ny fangatana mpifonana rehetra amin'izay dia miambena amin'ny faharetana rehetra sy amin'ny fivavahana ho an'ny olona masina rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy ho antsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy
fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.